taorian'le fianana voalohany tena ny FFKM inona ny eritrereto amin'ny professeur nitoy amin'ny fampidiniana amin'ny FFKM. Nitoy ny fampidiniana amin'ny FFKM ny zavatra idinitary zany hoe ny olona rehetra mangataka araka le zay fa le tetezemita fa tsy tsoy satria fa lava loatra ny olona rehetra miaiky an'izany. Fa kosa le milaza hoe lava loatra ka tsy tsotsotsotso zany vaovao zany fa diavelao ny fa indray hoe satria fa lava loatra ny 2 ans tsy nahavita raha nataony tondrozotra 2 ans zay fa mahery tsisy raha vita dikan'izany samy inefficace après tokony vana ny gouvernement zany tsy manarava tezemita zany ny olo eo vana de mitoy ny asa 2 mois ma 3 mois tsy manina fa tsy hoe kony hanalavaina ny zavatra tsy zany tsy zay mihitsy miteny fa hoe voainy olona fa tsy navita raha 4 ans. Zany hoe fifidianana amin'ny 4 Jolay zany tazomina ihany. Fifidianana zay fa hevitra nefa namoaka satria fa zay zao dia fa nanomana fa manamboatra fa zany fa vita ny projet de constitution. Zay zany ny hevitra dia hoe raha atao aza ny fifidianana tamin'ny volana 8 mai teo dia fa d'accord zay fa ny zavatra tsy mety le hoe ataony présidentielle zay vao ataony hoe ny législative sy ny karazany. Nomena ny raison niainantsika teto tsy mety zany satria fa mbola verina tamin'ny taloha dia famono animaly zao tereny zany ohatran'izany tsy manaiky ny olo dia omeko tsotsotra fotsiny ny raison ary tsisy malala zany atsika tamin'ny président Tsirana rehefa nisy nanomboka zany le protestation'olona tamin'ny décembre 2011 ina ny natao dia hoe atao ny fifidianana zany hoe président io ihany nataony fifidianana tsy haiko na 99 firme nahazo ny président Tsirana tamin'ny farany tamin'ny décembre 2011 ina zavatra ny tranga nanomboka ny me dia fa hitatsika ny compte republique natao zany ny transition tamin'ny général de Manantsoa ny hevitra zay tamin'izay satria fa nalaina atao anatin'ny fitondrana dia hoe voasa 6 mois 1 an na 1 an et demi zany transition avy le général nanao référendum hoe hijanona 5 ans izy teo ihany salamy président ihany zany hitatsika ny vokany février de maty tamin'ny 74 tamin'ny volana octobre fa nisy nikomy tao amin'ny miarangila nitariky ny affaire Bensara nitariky ny affaire tsy mandrava apetraka teo zany Ratsira tonga indray izy tiana za manao ny constitution koa za sady fa président eo dia lasa hitatsika iny indray ny vokany volaka ny 91 hitatsika moa ny 2002 avy le 2002 premier tour de vita fa eo ny président any tamin'ireny l'Union européenne l'Union africaine zay nanao échec tsy naomby rehefa tsy naomby zany Dakar 1 sy Dakar 2 iny nataony zareo mifanarahana reo lahy ataovinareo législative tsika rehetra nao mahita ny fitsarana fotsiny lazaiko aminao dia zao le fitsarana hatram'izao dia le olona madinika tsy manantsiny amin'ny olo hatrany alaiko aminao refa faire bois de rose Comore tao manana dossier nareo mpanao gazety rehefa nomeko ny dossier iny da fony laza taminareo aza mbola avoaka mpanamory sambo sy ny docker miaraka aminy no samborina ary natao tribunal le tompon'le sambo tsy dia natao tamin'ny zavatra fa dia hoe mena liberté sans être jugé fa le tena tompony bois de rose tsy natao enquête kory ary tsy satonona ny anarany zao zany am'izao fotoana zao bois de rose ao amin'ny Sengama le 1917 mandat fantatra nanao aniza aby ny impliqué ary le mbola azoko maro nanao impliqué ao izy zany ny tribunal tsy samy mikitika an'iny zay tsy faotitsika zany fa faotiny tribunal ka eo ny asioko ny hevitra hoe haute cour de justice miankina amin'olona ne zany nataonao haute nataonao basy rehefa manana fahefana marina ny mpitsaraka olona marina mandeha ihany fa reo nga miaraka mahalala amiko fa ny communauté internationale rehetra milaza hoe fa ny justice sy ny ina moa zany teo ny tena fositra ka justice tsika zany anao fitorina hoe natao anao tsy tokony hitorina ka za lo citoyen tsy tokony hitory za aloha mbola mipetraka ihany zao fa tsy hoe za tsy mandraiky an'le hoe tsy afaka mitory anao navereny naveriko 2 fois satria fa maro ny anaran'olo tomonoko any ary nanapofo ny zavatra io zavatra lazaiko